zao kositsika dia anokana fotoana iresahana amin'ny coach Lofty na i Rahalampotsina Rado Alain Patrick mpampiofana mpanazatra eo amin'izay sehatry ny teatra izay. Mbarakaly anao Lofty. Mbarakaly. Ny volana marsa volana natokana ihany koa ankalazana ny teatra. Karazana ohatry ny ahoana zao renina raha antsika teo reny? Renina antsoina hoe teatra moderne. Iza ny lalao azy? Groupe Le Massa izy ireny izay avy any amin'ny faritra Sofia. Satria izay indrindra no mampiavaka ny teatra moderne. Raha ohatra zany any Tomasintsika ohatra, dia lalaovintsika amin'ny fiteny Betsimisaraka izy mpandrina tsehatra Betsimisaraka, mpanoratra Betsimisaraka. Izy ao faritra Sofia, ny mpanoratra avy ao zareo tsy mihetsy zany zao no lalao hitantsika teo iny. Olombelo anao viavy, izay ny lohatenin'ny tantara nolalaovin'ny zareo teo iny, inona ny lohahevitra ny fonosiny izy? Satria moa araka ny efa lazaina teo ny volana martsa, volana hoavivavy. Naseho teo zany fa olombelo anao viavy, ninona zany zavatra iainana fiainana, na mety bedy izy na mety voateritery izy, dia natao tsapan'ny vehivavy foana fa manamaizy azy izy eo amin'ny sehatra azy misy azy. Izay no afaka maritana azy iny. Teo amin'ny firy minitra teo zao inetsika iny dia hafirinana na nomananareo anazy? Na nomanana azy eo amin'ny 4 minitra eo ny faharetany ny eritreretina na 5 tsy mihoatra an'izay. Na nomanana azy tena fo dia fo satria ngamba teo amin'ny adiny ray teo fotsiny ihany. Reny mpilalao reny zao, rehefa nanaraka fiofanana azo ambara hoe efa matianina ve izy reny? Raha matianina reny dia manahoana kosa zany ireo hafa izay tsy manao an'izay? Ie, rehefa mandalo fiofanana amin'ny coach Lofty satria amin'ny coach d'art dramatique, izay avy mandalo fiofanana amin'ny coach Lofty dia matianina mihitsy. Satria ny fampiofanana amenazy dia tonga azy ho matianina bebe kokoa hatrany. Ho an'ny hafa tonga manatrika fampiofanana dia lasa matianina ohatran'izareo ihany koa izay rehetra efa nandalo tamin'izany. Inona no tanjona zany amin'ilay hoe fiofanana eo amin'izay sehatry ny teatra moderne izay? Ie, reto telo reto mifototra ijoroan'ny teatra. Eny fa na teatra moderne rehefa teatra fotsiny. Mpandrina tsehatra, mpanoratra ary mpilalao. Mampiofana olona zany tsika mba ho mpanoratra tena matianina. Ny antsoina hoe mpanoratra tena matianina dia manaraka ny rafitra sy ny fitsipika rehetra amin'ny fomba anoratana ny zavatra lalaovina an-tsehatra. Ho an'ny mpilalao mba ho feno ireo fepetra rehetra entina misehatra, mba ho tena matianina ny fomba filalao, ny fomba fihetsiny, fomba fiteniny, fomba fisainany sy ny zavatra rehetra mahafeno fepetra matianina. Ary indrindrandrindra mpandrina tsehatra, izay lohan'ny fampilalaovana rehetra dia ampiofanina mba ho tena ananana ny fepetra rehetra amin'ny mampandrindra tsehatra, ny fahalalana, ny fahaizana, ny faranita-tsaina, ny fifandraisana manolana satria olona mpandrindra tsehatra zany mila olona mahay mifandray amin'ny rehetra zany mba ahafahana manoratra an'ilay tantara tena ho iza sy mipaka any amin'ny olona rehefa ataony tsy eo an-tsehatra. Ny teatra anisan'ny fanabeazana inona kosa no ataontsika hoe titikasanao ho aminao avy? Ie, zatra telo foana miaraka amin'ny coach Lofty. Voalohany teatra moderne dia manolotra ny antsoina hoe atrikasa. Ny tanjon'ny atrikasa dia fampahafantarana ny olona ny mombamomban'izany teatra izany, mombamomban'izany teatra moderne izany. Ampahafantarana ny olona hoe inona ny tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana teatra raha manao teatra izy. Raha manao teatra, hafa ihany koa raha milalao teatra satria ny teatra anie tsy voatery milalao ihany fa eo ihany koa manao teatra. Ampahafantarana ny olona hoe fampivoarana amin'ny maha-olona anie tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana teatra. Ny fifehezana ny fosiny saina anie ka tombotsoa azo avy amin'ny fanaovana teatra. Ny zavakanto miteny ary oratoire izy tsika ao singa ray ao anatin'ny teatra anie izy ireny. Sy ny zavatra ohatran'izany. Faharoa, miantso ny olona hanandrana milalao teatra. Satria rehefa tsy fantany zany manandrana zany dia tsy inona moa zany afaka hitaomana azy hoe zao ny tombotsoa azo avy aminy. Antsoina ny olona manandrana milalao teatra, tsy hanavanana iza na izy. Ny fanandramana milalao teatra miaraka amin'ny coach Lofty manaim-poana. Fatelo rehefa avy nanandrana milalao teatra ilay olona dia karakara varavarana misokatra. Ny tanjony dia tsotra. Miantso an'ireo tarika mpanao teatra rehetra, na tantaran-tsehatra rehetra, na inona karazany, klasika, moderne, famoronan-kamehana, tsotra, mba ampahafantatra an'ilay tarika hoentiny. Ampahafantariny amin'izay fotoana izay ny fomba fandraisan'ny mpikambana ao aminy.
ampafantarina ao anatin'izay ihany koa ny hoe am'firy izy ny manao répétition famerenana am'firy ny fivoriana raha ohatra amin'izay fotoan'izay ka tsy mifanaraka amin'ny lampiainan'ny mpanatrika lampiainan'le efa mijoro eo dia ampiny izy ireo anangana tarika ampanao teatra zay mifanaraka amin'ny lampiainana fa maninona hoe resaka lampiainana misy ny olona tsy afaka manao famerenana mitelory fa fitoro arivo izy fa afaka mameriny dia atsangatsika zay mifanaraka amin'ny tanjona farany ao anatin'izay rehetra izay maro ny mpisehatra eo amin'ny teatra voataizan'ny olona zany amin'ny alalan'ny teatra amin'ny mahataranja sy fanabeazana azy a zay fanontaniako farany le teatra moderna ve a efa manomboka mahazo vahana aty Madagasikara sa hoe any ivelany izy io no tena ampiasaina ie za aloha no nitondra ny teatra moderna teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024 vao nentina teto dia efa mahazo ny toerany satria voalohany tsy manavaka na iza na izy tsy mitaky diplôma na fari-pahaizana satria taranja le izy tsy manavaka na fotsy na mainty na kotienao na merina azafady amin'le firesaka satria na iza zany ninina fari-pahaizana mahazo ny toerana izy satria Tomasina izy atram'izay nijoroako Tomasina misy Antsirabe Betafo mandeha any ambanivohitra reny eto Antananarivo miandry tsikelikely tena tsy misy adiny indrindra maloharahan'ny mpanabeazana amin'izay voilà